Vatsimpanahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay, satria nanionao ny fahasoavanao tokoa izay amin'izao maraina izao. Rehefa notahinao tamin'iny aliny, rehefa nomenao hery vaovao indray dia iny fa velarinao anay indray ny maraina vaovao. Maraina izay taratra fahazavanao tsombitsombiny ihany, nefa tianao anehoana aminay foana fa mihoatra lavitra noho izao fahazavana izao no tena fitiavanao anay. Mankasitraka feny Jesosy, mankatelany amin'izay rehetra efa nitantananao anay tamin'iny herinandro iny, ary mbola hitantananao anay indray amin'izao herinandro vaovao izao, mba ahazoanay misaintsaina ihany tokoa ny tena tokony hametrahanay ny finoanay, tokony hametrahanay ny tongotray amin'izao fanarahana izao, ary indrindra mba hanompoana ianao, hanavaozanay ny fanoloro-tenanao, ary indrindra hametrahanay ny fiainanay ho tantananao isanandro. Mankasitraka ny amin'ny fotoanandro andray satria fotoan-dehibe izao vionana aminao izao, iraisanay menaka foamam-panahy andrenesana ny hafatrao. Ka dia miteny anara Jesosy fa mihaino anao ny mpanomponao. Mankasitraka feny Jesosy. Aleluia. Amen. Ampitomboina amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana, fomba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary dia ny fitahiany tompony toetra lalandava amintsika tsirairay aby. Ka raha ao anatinao ny aretina, ao anatinao ny fahasaranana, mino fa tompo hitahy anao sy hikarakarana hatrany. Ny boky fitomanina no andeha angalantsika vatsy izao maraina izao. Fitomanina fahatelo, andininy faha-1 amby 30 sy faha-3 amby 30. Fitomanina toko fahatelo, andininy faha-1 amby 30 ka hatramin'ny faha-3 amby 30. Ho iny voavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy hanary mandrakizay ny tompo. Eny fa na dia mampahory azy izy, dia mbola hiatra ihany araka ny habean'ny famondrapony, fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Amen. Eo amin'ny fiainan'ny mpino dia avelan'Andriamanitra hitranga ny toe-javatra izay izahan-toetra ny finoany. Inona no zava-miseho manoloana izany fizahan-toetra izany? Mety tsy hampaninana an'ilay mpino izy ireny, mety ihany koa hakivy azy, ary dia manam-porofo izany fa tsy mahay nametraka ny entany teo amin'ny tompo izy ireo, ka tsy nahatoky azy tanteraka. Nefa ihany koa mety ho tonga fitaovana natanjakan'ny finoany ireny, ka ahafantarany ny fitiavan'i Kristy azy ireo. Ary izay no tena tanjon'Andriamanitra amin'ireny fizahan-toetra ireny. Ny marina ry havana, ny kristiana dia tsy olona tsaratsara kokoa noho ny hafa akory, fa kosa izy dia olona nanaiky ny famonjena satria fantany fa ratsy ny tenany. Ary raha ny tena marina dia izay no tokony ho fotom-pisaina ny kristianina. Ary izay nge no mahatonga ny fanontaniana hoe moa ve tsy famahazovazinan'Andriamanitra ny fanokanana adiny 3 isan-kerinandro anaovana fampiompivavahana, na 10 minitra isan'andro hivavahana, nefa sitrapon'ny tena ihany no tanterahana amin'ny fotoana sisa rehetra. Ny fahasoavana no amin'ny fanantenan'ny mpanota ry havana, ary izay dia tombontsoa men'Andriamanitra izay tiantsika amin'izao mahantsika izao. Mila mino an'Andriamanitra fotsiny isika ka miantoraka aminy sy amin'ny Jesosy Kristy zanany ilay mpamonjy atsika. Ny mampiavaka ny finoana dia izy miantehatra amin'Andriamanitra. Miantehatra amin'Andriamanitra tsy manoloana ny fahasarotan-javatra nefa, fa manoloana ny tsy azo atao. Ny finoana no mahatonga antsika hahita fa Andriamanitra dia lehibe noho ny fahotantsika, fa tsy sanatria akory ny fahotantsika no lehibe noho izy. Ary izay no mahatonga ny Paoly apôstôly ilaza tamin'ny Timoty raha nanoratra ny epistily faharoa, toko 1:12 izy hoe ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho satria fantatro izay inoko, ary matoky aho
fa izy dia mitahiry ilay zavatra natolotra azy mandra-piavina izay andro izay. Maro ry havana ny kristiana no tsy manana antoka marina, na voavonjy izy na tsia, ary dia milaza fa avinavina ny manana an'izany antoka izany. Tsapany fa tsy tanteraka izy. Hiteny aminao izy fa ny famindrapon'Andriamanitra no itokiny. Ary dia manomboka mieritreritra eo izy ka mivoaka ny sehatry ny finoana. Ny finoana nefa ry havana no fepetra tokana apetrak'Andriamanitra avonjy olona. Fa hoy Jesosy tamin'ny Nikodemosy ilay mpanapaka ny Jiosy hoe izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Tsy miteny izy hoe mety hanana fiainana mandrakizay raha. Ary satria mandrakizay izany fiainana izay omen'Andriamanitra izany dia mazava ho azy izany fa tsy hanjavona na tsy ho hita indray. Fa hoy ny apôstôly Jaona raha namarana ny taratasy nosoratany tamin'ireo tsy mino an'Andriamanitra izy hoe izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nambara an'Andriamanitra zanany izy. Saintsainao ary ry havana, manahoana ny finoanao? Mino ve ianao fa ampy sy feno tanteraka ny avitra nataon'i Jesosy ka tsy hitady famonjena hafa any ivelany ianao? Fa hoy Jesosy araka ny voalaza ny Luka 4:17-20 hoe raha teo aminareo isan'andro teo kianjany tempolo aho, dia tsy naninjitra tanana tamiko ianareo, fa izao no fotoanareo sy ny herin'ny maizina. Amin'izao andro izao raha misy olona voaheloka ho faty any amin'ny tany mandroso izay mbola isiany izany, dia miezaka ny fitsarana hakely ny fiaretan'ny fotoana hamonoana azy ka mampiena betsaka ny fijalian'ilay olona. Ny fanohitra tanteraka amin'izay kosa ny nanjoan'ny Tompo Jesosy, fa raha mbola tsy niseho teo anatrehan'ny fitsarana jiosy akory azy Jesosy dia efa nokapohina mafy sy norabirabiana fatratra. Nororana koa izy ary natolotry ny lohandohan'mpisorona tamin'ny Pilato gobernora Romanina. Rehefa avy nanao saritsary-pitsarana i Pilato dia nasainy nokapohany Jesosy ary navelany teo am-pelantanany miaramila, izay tonga teo avokoa mba hanaraby an'ilay noesoesoany ho mpanjaka ka nampisatroany fehilohan-tsilo. Ry mpiaino malala, fehezo ny fihetsepontsika ka andeha ho saintsaina ny avesatry ny fahoriana ara-batana sy ara-panahy ny aretan'ilay nolazain'ny Pilato fa tsy nanao ratsy. Saintsaina ilay tartarana mahonena ka nisian'ilay lehilahy iray mandrery sady tsy nisy mpiaro, kanefa nasiany olon-drehetra mafy dia mafy. Saintsaina izany ka hiteneny hoe eny Jesosy eo ho ahy tokoa no ny aretanao izany. Saintsaina izany amin'izao fotoan'ny karema izao ka mba hanatsahara antsika izay fahotana toa manompo fanondrony indray ny tompontsika eo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, mba nampiaina sy nampitsahatra ny famelezana mangirifiry nataony tamin'ny-pasahiana tamin'ilay tsy nanao fa tsy ny tsara ve ny olona mandrakehitriny izao? Tsy dia tsy. Tsarovy anefa fa voasolo tena teo anatrehan'ilay noelohana avokoa ny sokajin'olona rehetra, ary samy nanara-pona nesoeso azy mafy indrindra ny tsirairay. Teo amin'ny tantara fanameloana Jesosy sy nanombohana azy tokoa mantsy no nisehoany ny tena toetra ny olombelona sy matompona ndraikitra azy tsirairay avy. Hitantsika izany tamin'ny Pilato izay tompona ndraikitry ny fitsaram-bahoaka, saingy raha tokony hampanjaka ny fahamarinana izy dia nilefitra tamin'ny antsoantson'ny vahoaka ka nanameloka ilay fatany fahamarina. Ny miaramila izay teo ambanin'ny fahefany dia niseho lozabe sady nanaraborabo fatratra, ary ireo mpanoran-dalàna sy ny mpisorona izay mpitondra ny fivavahana tamin'ny fotoan'andro kosa dia nandainga mba ahazahoana mamono an Jesosy, ary dia nanaraka koa ny vahoaka ka naneho ny ara-tsi-panahiny tamin'ilay nanao soa taminy araka izay azony natao.
Ary ny mpandalo rafitra nanompa azy ka nampiseho fahakalana izay tsy fatany fototra akory. Ireo mpianatra moa dia nandao tompony fa tsy afa-nanatrika ny toe-javatra. Ny mipetraka amiko sy aminao izay miaina izao vato izao hoe aiza ho aiza amin'ireo ny toerana nisy ianao raha nanatrika an'izay fotoana izay ianao. Ary raha tsy nanatrika an'izay fotoana izay raha fa amin'izao andro iainantsika izao, manana toerana ngezabe isika amin'izay famonoana ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izay. Anjaranao no misaintsaina, anjaranao no mandinidinika hoe aiza ho aiza tokoa no anjara fanompoko an'Andriamanitra manomiohatra amin'izay famonoko azy teo amin'ny hazo fijaliana izay. Ary izay indrindra ny lazana hoe sarokenatra ve ny olombelona sa sarotahotra eo anatrehany toe-javatra ny tranga ny tsapana farany ny toetrany manoloana ny tantarany ainana. Teo anivry izany fanaparana asiahana sy fanaratsiana sy tsy firarahina izany anefa no arenesantsika an Jesosy mivavaka ho an'ireo mpamono azy hoe raio mamela ny elo fa tsy fantany izay atao. Ary tamin'ny mpanontoniana tanteraka no nanefany ny asa-panavotana ho antsika izay nampanaovy ny ray azy ka nahatonga ny tsirairay izay mino hahazo ny fambelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Saintsaino arariavana ny toetrantsika ary saintsaino ny fihetsika izay ataontsika manoloana an'izao karema izao. Saintsaino fa mbola mivavaka ho anao hatrany Jesosy ary mbola voniny amela heloko anao ary indrindra ampitombo ny finoanao ka hidiranao amin'ny fanjakany lanitra. Amen. Ivavaksika tompoko. Dia raha laza hatrany no mbola tolotra ianao Jesosy ary tena mampisaintsaina tokoa isaky ny mandinika ny tantaram-piainanao izy. Raha ny tena marina Jesosy dia isan'andro tokony andinika sy saintsaina lalan'ny hazo fijalianao izay fa tsy amin'ny fotoana tahaka an'izao ihany, mba ahafantaranay foana sy ampatsiahy anay foana fa tena ratsy ange izay. Manao ny sitraponay foana to manombo anao eo amin'ny hazo fijaliana foana. Ka no angatanay famindrapo sy famelan-keloko aminao mba azahoanay manara-dalana anao indray, azahoanay manompo anao Jesosy am-pifaliana ary mba hianiananay fa tsy hanombo anao intsony izay amin'ny fihetsikay, amin'ny fiteninay ary indrindra amin'ny fanomponay anao, satria rehefa tena manompo anao am-pitiavana izay dia miara-paly aminay ianao. Mametraka ny tsirairay eo am-pelantananao a Jesosy. Herinandro tsy mbola fantatra izy ho avy rapitso hoe enina sekondra ary fa ianao kosa nefa fa niteny ny zavatra ho avy no antanio fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia avela ho adidiko ihany. Dia apetrako am-pelantananao ho adidinao ny fiainam-panahiny tsirairay mba hisaintsaina ny foana Jesosy ilay fihetsika nataony namonoany anao teo amin'ny hazo fijaliana. Apetrako am-pelantananao fahasalamany tsirairay izay mbola mampijaly anay anehoanao foana fenon'Andriamanitra mahagaga tsy misy fahagagana izay tsy ho vitanao. Ary apetrako am-pelantananao ny fiaina ara-nofony tsirairay, na fianarana zany, na tokantrano zany, na fiainana ara-nofo zany ianao ny anamarina ny teninao aza matahotra. Fa zaho ombanareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia tononona amin'ny tsirairay aby ara Jesosy nitsodranao masina ka hitenanao hoe aza matahotra tsisy olona janonanao eo alohanao amin'ny andronao rehetra. Iainanao izany ary tahaka nombako amin'ny sesy no ombako anao, tsy andao na foy anao ao. Atotrainao dera sy ny anjara voninahitra Jesosy. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Dia misaotra Tompo malalo. Aleluia. Amen.